Akory aby atsika jiaby eto Madagasikara. Akory aby koa anareo any ivelan'ny firenena Madagasikara. Indreto zaho Zokisofo, Ampanjaka Zafiny Mena Bemazava eto Boeny. Ka eto iresaka aminareo rehetra amizao zava-misy iainantsika amizao fotoana izao. Ka nohon' zany natsiaro tena izahay mba tonga hamoaka ny marina, mba ho hitanareo mpitondra indro ianao filoham-pirenena. Ekena fa misy tokoa ny fitampoa eto Mahajanga, fanompoa eto Mahajanga. Fa zava-misy dia tsy mandeha milonina izy io andriamatoa filoha. Ka eto izao Zokisofo manambara ny marina. Aza variana anao filoha fa matoa ny fombandrazana hajaina mandefa solotena ny avy any ivelany ny eto atoerana, indro mandefa representanao koa ianao mamonjy azy io. Dininy tsara andriamatoa filoha fa zavatra tsy mazava no ao, satria izahay ny tompon'izy io, izahay Bemazava Zafiny Mena eto Boeny. Ananako taratasy manambara an'izany fandresenay tamin'ny tribinaly fitsarana avo tany Antananarivo. Ary ambarako anao koa andriamatoa filoha fa amin'ny fombandrazana Sakalava dia Bemazava ny tompon'ny fahefana eto Boeny, satria ny razana efa makatoa an'izany, mbola nankatoavy fitsarana koa izany. Nefa ny amizao milona zay didy zay, vokatra ny hitanao ihany amizao fotoana kolokolo magnadary dia izay moa be fandeferana. Nefa ny hitanay fa manimba firenena tokoa, na dia fitondranao sahirana, na dia zavatra primineny very, dahalo magnadary, fandriam-pahalemana tsy misy. Nohako fa vokatra ny tsy fanajana ny razana masina io. Ary mariko etoana fa ny razana masina dia izahay no tompony, satria izahay no taranaka Andriamandisoarivo, taranaka avy amin'ny dady ny Ramandika vavy. Misy dikany zay Ramandika vavy zay, ary nefany amizao izahay dia latsaka ivohany. Olona hafa no mitantana azy io. Ke razana masina io, tsy maintsy izay tompony no mitazona an'io tena mandeha amin'ny norma io. Fa amizao tsy izahay no mitondra an'io fa olo tsotsotra fotsiny, misandoka mpanjaka, olo tsotsotra fotsiny, mamoromoro olo, dia mamitaka fitondrana. Indrindra filoham-pirenena, atoroko anareo tsara mikasika ny reo mpianatra ny université zay mandrampy fianaranareo. Tsy mahazo ny marinareo zavatra lainga no hitandreo eo, nefa nireo no andrandray ny firenena tanora amin'ireo université reo. Mikasika zay koa reo tourisme international sy tourisme eto atoerana manjary mandray vaovao tsy marina, manjary mandray zavatra laingalainga kolokolo. Ka nohon' zany eto miteny aminao andriamatoa filoha, ajaina jerevo akaiky io zavatra io. Ary amariniko eto fa misy mpitondra eto atoerana eto, ary mpitondra zay miaradia aminao, nefany tsy masahy mandray anahy. Inona ny antony? Ny fahamarinako no anariandreo za, ny olona tsy marina ndray ny raisindreo. Ka eto miteny aminao andriamatoa filoha, ataoko hoeninao tsara, hoeny tany enin-danitra, aleo mandeha marina ihany atsika. Hatramin'izay zahay nandefitra, nefany zao firenenatsika latsaka ankaterena. Ka nohon' zany mangataka aminao mba hijery tsara haingana nyty zavatra ty. Izao miteny izeo no solotenany Ampanjaka Bemazava eto Boeny, ary zao no najorondreo hitondra ny fanjakany dadilay Andriamandisoarivo eto Boeny.
io ndre mandiso arivo no namaky lala taty Mahajanga tamin'ny taona faela be tany. Izy no nanambady dadin-dramandika vavy, izy no nazahoana itaranaka. Ary zao anisany solotenan'ny Boeny nandeha tany Menabe namonjy fitampoa tamin'ny 2016. Niona tamin'ireo fianakaviana marobe tany amin'ireo fianakaviana Henria zay mpanjaka vaovao najoro Menabe amin'izao fotoana. Ary niresaka koa tamin'ireny ry Magloire, ry Sisy, ry Georgette tamin'izay mbola tao dady Georgette nankatoavindreo tsara mifankavako tany. Ka amin'izao tonga fotoana anambarako anao ny marina, io zavatra hitatsika ao reo tsy izy, zavatra laingalainga io. Hitatsika amin'izao Mahajanga lasa misy mpanjaka roa mijoro. Ao aminay Adoany avaratra ao misy mpanjaka anankiray, izy tsy mpanjaka fa nanangan-tena ho mpanjaka. Ao Adoany atsimo efa taranaka ny mpanjaka efa resy tamin'ny didim-pitsarana. Ka noho izany jerevo tsara tompoko ny marina sy ny hitsy. Eto indray zao hiresaka aminao madamo ministre ny culture eto Madagasikara. Tsy iza moa zany fa Henria Tongarivo Lalatina. Ianao no ministre anay, ministre ny ara-fombandrazana, ministre ny culture. Ka noho izany mitaraina aminao zao madama Lalatina. Matoa ianao naperaka an'Andriamanitra eo, anao no amaha olana. Satria ianao vehivavy mahatsiaro ary mahatsapa ny marina. Zavatra lazaiko anao eto tsisy zavatra ny foronina na laingalainga. Ary afatra ty mandeha any aminao madame le ministre. Noho ny antoninina ianao voafitaka. Satria ny kolotsaina misy eto Boeny, kolotsaina vandivandy, kolotsaina tsizy. Tsizy io hitatsika mirona amin'izao fotoana izao. Ka noho izany miantso anao mba hieniteniko malakilaky mba ahafahantsika hiarina. Fa very Madagasikara atsika ty. Satria io zavatra masina, lolovin'ireo ataondreo kermesy, atao filambola, tsy amin'ny fomban'io. Ka noho izany eto aho mitaraina aminao, mangataka koa fionana aminao raha azo atao. Hitondrako ny taratasy rehetra mikasika an'ireo razana masina reo. Fa izahay, izao, isofo, Zafiny Mena Bemazava eto Boeny no tompon'andraikitra voalohany aminazy io, nefa izahay latsaka ty reo ihany no manjakanjaka amin'io. Ka manjary manimba fitondrantsika, manimba no avin'ny Malagasy, manakorontana fitondran'ny filoham-pirenena Andry Nirina Rajoelina. Ka noho izany miantso anao aingana zao madame le ministre mba hieniteny. Zao akory tsy midika hoe foaniny ery, foaniny ety fa tsy mbola any atsika fa mbola fampandrenesana hoe misy ampanjaka Bemazava Zafiny Mena eto Boeny. Io ny tompo-pahefana voalohany amin'io. Ary io ny nankasitrahany razana rehetra. Ary io mbola nankasitrahany fitsarana. Nefa izahay eto ihany. Noho ny fitiavanay anao, fitiavanay Andry Nirina Rajoelina no amoanay an'izao zavatra zao. Tsapanay fa misy tsy faly any, fa tahoana fa io ny marina lazaiko. Ka raha tsy marina io, eto azonareo anontaniana tsara fa ao taratasy rehetra mikasika an'izay. Io nanay io razana masinareo. Nanomboka tany amin'ny taona fahagola fa nanay io hatramin'izao. Taloha izy io tao Adoany atsimo tao. May tao nisy nandoro, de nifindra tany Adoany avaratra. Am'izao nalaina ankeriny io nafindra Adoany atsimo. Tsy izy no mitondra an'io fa reo ao ihany. Vahoaka tsotra fa tsy mba andriana zany na mpanjaka. Fa olo tsotsotra mpila vola, tsy kombakombana mpitondra fanjakana. Ka noho izany alatsika lavitra zay oka ny fanjakana zay tarinareo mba hadio tsara. Satria le fanjakana teo aloha dia anisany nianao an'io kolokolo hatramin'izao. Ary ny mpitondra maro manodidinareo reo mahafantatra tsara hoe tsy ao tompony fa izahay. Ka noho izany mangataka aminao re madama mba jerevo ny marina.
jerevo ny tany-tandalana fa tsy rariny zao zava-misy izao. Jerevo zava-misy tsisy raha manjary mihitsy, raha jiaby mikorontana, tahirin zavatra any very, raha jiaby very hita any ivelany any. Inona mahatonga an'io? Lasa tsy milamina sainan'le vahoaka zay napitisana napetraka tao, noho ny antony fandraisako azy dia ota Madagasikara. Ka noho zany arenitsika aingana. Amizao filoha mitaraina minositsika any ivelany any, nosy kely maromaro reo. Inona mahatonga an'io? Misy zavatra manarona ao, satria le razana masina ho tavandraitsika ao voagejy ao. Ka mino aho raha io razana io apelatananay tompony, io nosy io président France mihitsy ny tonga aty maka anareo mandeha any manolotra an'io. Fa io tsy mba mila hoe miady zany na haninona fa io nantsika. Tsika tsy haninona fa haka zavatra tsika karaha vao haja tsara io razana masina io. Minoana anao madame ministre ny culture fa azo tsika moramora io razana masina io, ary mino amin'ny ty tonga ty. Zay raha angataiko madamo mba enoy teniko madame ministre kolotsaina.